Ety am-piandohana dia hiresaka kely ny mikasika ny festival Somaroho izay malaza Anosibe isika CNCA ho avy hanafana izany festival Somaroho 2024 izany. Ho tonga hanome seho manokana mandritra ny festival Somaroho 2024 izay andiany faharoa ambin'ny folo Anosibe CNCA ilay mpanakanto iraisam-pirenena avy any Jamaika. Hanomboka ny 4 hatramin'ny 10 Aogositra 2024 ny festival Somaroho izay hahitana seho miaraka amin'ny ireo artista malagasy sy vahiny marobe. Hisy ihany koa ny carnaval, lalao ara-panatanjahantena, kolotsaina, hira sy dihy mandritra ny 5 andro. Hiresaka zavatra be dehibe isika ato anatin'ity video ity fa mialohan'ny idirantsika amin'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra foana abonnez ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video, indrindra azadino ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary topoky lahy, ndao ary topoky vavy, abonnez vetivety ary ny chaîne antsika. Resaka ny mikasika ny fitohanana na embouteillage ndray isika amin'ny fiandohana amin'ny ity filazana ny zavamisy ity. 4.9 km ny total ny embouteillage tany Frantsa ny andro omaly. Mandeha manao fialan-tsasatra ny Frantsay ankehitriny ka misy fitohanana goavana ny autoroute mandeha amin'ny toeram-pitsangatsanganana rehetra any atsimo sy andrefan'ny la Frantsa. Natratra 520 km ny halavan'ny fitohanana tamin'ny toerana sasany ary rehefa natambatra ny fitohanana rehetra dia feno 4.9 km. Izany hoe mbola lavitra noho ny RN7 mampitohy any Antananarivo sy Toliara raha toa ka ampitahaina satria ny RN7 mampitohy any Antananarivo sy Toliara dia 5.7 km. Fiarakodia 5,000 isaky ny adiny ray no nandalo tamin'ny lalana sasany izay tokony vita adiny ray sasany kanefa lasa adiny 4. Izany moa ny zavanisy tany antoerana ny andro omaly ny resaka fitohanana goavana izany hoe 4.9 km ny totalin'ny embouteillage tany antoerana raha toa ka atambatra ny izy rehetra. Hilaza ny zavatra izay tsara ho fantatra indray isika amin'ity manaraka ity. Ho fohy kely ny andro ny 5 Aogositra 2024. Mitombo ny hafainganam-piodin'ny tany ka misy andro 3 fohy kokoa noho ny mahazatra amin'ity taona ity. Ny 7 Jolay 2024 teo zao dia tsy nahatratra 24 orany andro satria tsy ampy raiky faingo 30 milisegonda. Amin'ny 12 Jolay 2024 dia tsy ampy raiky faingo 30 milisegonda. Ny 5 Aogositra 2024 avy zao ny tena ho fohy ny andro satria tsy ampy raiky faingo raiky amin'ny 50 milisegonda. Na izany aza kely loatra ny fahasamihafana ka tsy ho tsapan'olombelona mihitsy izany. Ny manaraka izay asiantsika resaka ihany koa dia hivadika kely any amin'iny faritra Aloatra Mangoro iny isika. Lanonana ara-miaramila fametrahana galony mpandrarahan'ny fonja tany amin'iny faritra Aloatra Mangoro iny. Tontosa ny zoma 12 Jolay 2024 teo ny lanonana ara-miaramila fametrahana galona ireo mpandrarahan'ny fonja 2020 tao amin'ny faritra Aloatra Mangoro. Tonga nanome voninahitra sy nitaraka izany ny tale general ny fandrarahana ny fonja Volazara Sakina Mohamady ary notronony ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny avy ao antoerana notarihiny sekretera general ny prefectura, ny solitena ny prefet sy ny sekretera general ny fiadidiny faritra Aloatra Mangoro, ny solitena ny guvernora. Anisan'ny nampiakarina tamin'ny laharam-boninahitra general nandritra ny io lanonana io moa ny talempagitry ny fandrarahana ny fonja Aloatra Mangoro ny generaly Ralaineve Manirintsua Michel. Izany ny tany amin'iny faritra Aloatra Mangoro iny ny zoma 12 Jolay 2024 lasa teo ny resaka lanonana ara-miaramila fametrahana galona mpandrarahan'ny fonja tany amin'iny faritra Aloatra Mangoro iny. Ity anankiray ity kosa dia avy amin'ny fomba fitenenana izay manao hoe ny mahafaly ny hafa tokoa dia mahasorena ny sasany. Betsaka ny faly eo anatrehan'izany ihany koa dia tsy vitsy ny sorena manoloana ity tohana ara-tsosialy izay nataon'ny filohan'ny Repoblika tany Sainte Maria ity. Ireo olona be dehibe izay nisitraka ity tohana ara-tsosialy ity tany antoerana moa dia mazava ho azy fa faly ary tsy ho sorena velively fa ireo olona mpaneo hevitra ao anatin'ny tambanjotra ntsirasira raha vantany voa nahita ity sary ity moa dia tena sorena mafy ary nandefa fanakianana.
Araka izay mahazatra sy fahita moa dia nizarana varitsinjo ireo mponina ao Sainte Maria. Nilaza moa ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina ny hoe manangana ny ho avy isika toy ny fotodrafitrasa lalana herinaratra fa kanefa kosa dia mitsinjo ny anio ihany koa hoy ny filoha Andry Rajoelina. Nizarana vary amin'ny gony ho tohana ara-tsosialy ireo fokontany maromaro ao Sainte Maria nandritra ny fandalovan'ny filoha tany Antoerana. Koa satria nilazalaza sy niresadresaka ny mikasika ny zavanisy tany Sainte Maria iny moa isika dia andeha ary isika hivadika kely any Antsirabea. Izy ty moa dia voatsela voandroany maraina misy firehitana ao amin'ny Jirama Antsirabea. Nitrangana fipoahana ao amin'ny Jirama Mbalavato Antsirabea ny ora vitsivitsy lasa izay efa any Antoerana kosa ny mpamojivona ary mbola andrasana ny tohiny ity vaovao ity. Ireto sary hitantsika ireto moa dia ny sary tamin'izany firehitana izany izay nisy tany Ambalavato Antsirabea ny ora vitsy lasa. Araka efa nolazaiko tetsy talohaloha ty tsy moa dia be ny fanakianana izay nahazo ny filoham-pirenena Andry Rajoely manoloana ny ity tohana ara-tsosialy ity. Ndeha ary ho jerevantsika kely ny fanehoan-kevitra izay nataony sy teny manoloana ny io tohana ara-tsosialy izay nataony filohan'ny Repoblika io. 12 taona tsy fahombiazana fampanantenana pokaty vomaika ny amahanitra ny malagasy hoy sy teny. Niainga tamin'ny kabary feny firehetam-po sy ny fizarana vary fa hatramin'izao dia vary no tantara. 12 taona nitondrana kanefa tonga amin'ny fanomezana vary sy ny zavatra vonjimaika fa tsy vaholana maharitra. Tsy ekena itsony ny balarora sy ny fampanantenana tsy misy fanatanterahana. Tsy fizarana vary no hanavitra ny firenena fa famokarana, fanabeazana, fitsarana marina ary ny asa hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany sy teny manoloana ny ity sary nivoaka ny amin'ny tohana ara-tsosialy izay nataony filohan'ny Repoblika tany Sainte Maria ity. Etsy ankilany dia nametra-panontaniana ihany koa ny solombavambahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Kristian akory ny hametrahana avenira amin'ny tirangahy ity hoy ny fanontaniana izay napetraka ity solombavambahoaka ity. 3e mandasa famorerena ngeza ny vatolampy fa rehefa tsy hiteny dia mangery eo foana ny vorona hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany Afakandro Kristian manoloana ny ity tohana ara-tsosialy ity hatrany. Ho faranantsika tanteraka moa ity video ity fa ny hamaramparanantsika azy dia hizara kely ny toerana mahafinaritra izay misy ao Madagasikara isika. Araka ireto sary hitantsika ireto moa dia tanànan'ny Fort Dauphin sy ny jiro amin'ny alina. Akory ny hakantony indrindra fa rehefa mirehitra ny jiro amin'ny alina ary anisan'ny tena tanàna mahafinaritra ity tanànan'ny Fort Dauphin ity. Raha sendra manimanina, raha sendra manam-potoana dia mba mandalova mamangy fa mahafinaritra izany Fort Dauphin izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alasaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavaina ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.